misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray atratra ity fotoana manokana izay andraisantsika ny lesona ho an'ny tanora zokiny ity. Misaotra an'Andriamanitra hatranisika satria ny fanahy masina izay miasa amintsika mba handiniantsika sy hanarantsika ny ten'Andriamanitra. Aloha handerantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakisika. Andriamanitra tsara indrindra mbola fiampisaoranao izay eny amin'ny fahasoavanao. Misaotra anao ihany koa izay mitaona ny isa-tokantrano tsirairay avy eto mba andika ny teninao ary handray hery avy aminao. Aoka ianao vatofantsika ny fiainanay ka tonga anay hitombo finoana aminao ary hizara ny fitiavanao amin'ny hafa ihany koa. Mitenena rehefa voninkenao anao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe madio ambony voazatoetra. Hoy ny Hebreo 10:1-7. Tokony hitondra ny endrik'Andriamanitra ny olona na eo amin'ny tenany izany na eo amin'ny toetrany. Kristy ilay zanak'Andriamanitra rery ihany anefa no tena endriky ny tenany indrindra. Fa ny olona kosa natao araka ny tarehany. Ny toetrany dia araka ny sitrapon'ny mpamorona azy ary ny sainy dia afaka hatakatra ny zavatra momba an'Andriamanitra. Na dio na koa ny fitiavany, na ny faniriany na ny fitiavany dia samy tapahan'ny erijeriny avokoa. Masina izy sady sambatra tamin'ny fitondrana ny endrik'Andriamanitra ary ny lefitra tanteraka teo ambanin'ny sitrapony izy. Hoy ihany koa ny fanahy faminaniana hery fananjina manao hoe midika zavatra betsaka nefa izany any mivavaka amin'ny anaran'i Kristy izany. Midika izany fa tokony hanaiky ny toetra mampanana isika, haneho ny toe-tsainy ary hanatanteraka ny asany. Misy fepetra ny fanatanterahana ny teny fikasany mpamonjy. Raha tia ianareo izy dia hitandrina ny didiko. Tsy mamonjy ny olona ao amin'ny fahotana izy fa ho afaka amin'ny fahotana ary izay tia azy dia ampiseho ny fitiavany amin'ny alalan'ny fankatoavana. Ny tsirairay avy no tompo-tsafidy anatrehan'ilay loha hevitra izay tiany amen'ny fisainany sy hamolavolany toetrany. Mila ampianarina ny saina. Feza ny sainao mba hiasa araka ny tokony ho izy sy araka ny lamina voasoratra tsara dia ho amin'ny fandrosoana ny dingana tsirairay ka tsy ho lany amin'ny fanarahana hevitra manjavozavo na drafitra anjoanjo ny hery sy ny fotoana. Tsy maintsy diniantsika ny tanjona sy ny anton'ny fiainana ka ny tanjona mendrika no hazonitsika an-tsaina. Aoka ho entitra sy izoto mba hatanteraka n'izay kasanao atao. Hoy ny Salamo 7:8 manao hoe aoka ny tenin'ny vavaka sy ny fisainan'ny foko izay samy ankasitrahanao eo masinao Jehovah ho vatolamo sy mpanavitra. Aoka tokoa ny tanora hikolokolo fahazarana amin'ny saina tsara araka ny tokony ho izy dia ny mbola kely ary efa nanao an'izay rehetra ilaina tokoa Andriamanitra mba hahatonga ny fisainantsika ho madio ambony voazatoetra ary mendrika. Tsy vitan'ny nampananteny izy fa nadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra
fanomena antsika ihany koa ny fahasoavana izay hanandratra ny heritrerintsika ho any aminy ary hahafahantsika mankasitraka ny fahamasinany. Irina tokoa izany mba ho tanteraka aminao ka izay rehetra kasaintsika, izay rehetra izorantsika ny mbe hahafahantsika mifantoka amin'ny Kristy irery ihany. Amen. Ray masina tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Toana izahay mba hahajery anao mandrakariva fa na amin'ny fotoan-tsarotra aza ary hampitombo ny fahatokisana ianao, hampitombo ny finoana satria fantatray fa ianao ahery ihany mpanavitra anay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.